radika ny pejim-baovao politika kosa isika manomboka eto ho an'ny antoko politika tanami dia ny fanovana ny lalam-pandrenana no vahaolana amin'ny olana misy eto Madagasikara fa tsy ny fanaovana fifidianana filoham-pirenena alohan'ny taona 2024 sy 2024. Tsy vahaolana ny fanaovana fifidianana filoham-pirenena alohan'ny fotoana ary ny fanazavana mety ny antoko politika tanami androany. Ny fanovana ny lalam-pandrenana no vahaolana hita n'ity antoko politika ity fa ahavany olana misy eto Madagasikara. Fitiavan-tseza no manosika ny olona hangataka fifidianana filoham-pirenena milohan'ny fotoana raha nambarany Florio Samiary filohan'ny antoko tanami androany. Ny fanankaperana ny filoham-pirenena sy vahaolana ty firenena ty ny fifidianana milohan'ny fotoana. Sy vahaolana ty firenena ty ny fifidianana eny fanadiovarazana lalam-pandrenana hoe anatina 10 taona ny fifidianana 2018. Inona ny antony? Ny antony dia matoa ny mpanao politika mihazakazaka hoe sy miteny hoe tsy mandeha ny raha-pirenena, tsy mandeha arahona izy ny zavatra hita amin'izao fotoana zao. Andao na fifidianana milohan'ny fotoana, andao hoe zakazaka any amin'ny 2018 dia aminay dia fitiavana fahefana fotsiny zany ary tena fantamoaka ankiso rano. Anisany antoko milaza azy ho mpanohitra hatr'izay ny antoko tanami tarihiny Samiary Florio ary ity antoko ity no anisany voalohany nanatitra narana ho Prime-ministra tamin'ireny fotoana nampafana ny fanovanany gouvernement taloha ireny. Mbola mitazona izay foto-kevitra izay ve izy reto raha izao resaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety izao.